ampianarana ny boky ny apokalipsy amin'ny endrika apostolika iarahantsika amin'ny ray aman-dreny apôstoly benjamina ray aman-dreny apôstoly nyjanontsika tamin'ny fampianarana farany teo le hoe ny faharesen'ny devoly sy ny fidiran'i Jesosy Kristy teo amin'ny voninahiny sy ilay hoe inona ny secret no hitin'i Jesosy nandresena ny devoly sy ireo sy ny mpanaratian'i Jesosy 144 000 adiniko fa talohantsika niditra teto tamin'le numéro 21 de nisy SMS tato amiko tato hoe mangataka fanazavana apokalyptika ny fisinyny état islamika tompoko azonao vo eo izy nijereko teo satria niantso le olona azonao tena ndefa SMS izy hoe ahoana le état islamika état islamika aloha de ataontsika amin'ny fotoana manaraka izy le olona ozy zao inga filosofy le anankiray mbola tsy natao comparaison le mpaminany anankiray de io ndray nareo fa ilaza état islamika olazaina ihany lay état islamika sy comparaison le mpaminany hafa azimotsika teo eo amin'le rehefa niakatra Jesosy de amin'ny Jaona 7 37 38 39 izy de nilaza hoe fa ny fanamasina mbola tsy nomena satria Jesosy mbola tsy niditra tamin'ny voninahiny dikan'izany rehefa miditra amin'ny voninahiny izy de omena le fanamasina de iza nandray le fanamasina le hoany zay mino iza mino voalohany ny apôstoly ovino tamin'ny Pentecoste tamin'izy niakatra zany tonga tany le hitany Daniel dia tonga fotsiny izy zay ny hitany Daniel fa le ady tsy hitany le tamin'ny devoly ary le fanomezana fanamasina tsy hitany fa le toy an'ilay tandroka kely miteny zavatra moa papany hitany de tsika kosa zany ampisehoan'ny olona hoe akoatran'ilay ady de anisan'le fanamasina dia rehefa tonga tany an-danitra zany Jesosy ka mbola tsy niditra tamin'ny voninahiny dia mbola tsy nomena ny fanamasina raha niditra raha tonga zany izy eto amin'ny eo amin'ny andininy fa apokalypsa toko voalohany apokalypsa toko voalohany ny andininy faha 10 ka hatramin'ny faha 4 apokalypsy toko voalohany ny andininy faha 10 ka hatramin'ny faha 4 amin'ny anaran'i Jesosy ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehiben'ny mpanjaka amin'ny tany ho an'izay ty atsika ka namahatsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany sady efa nanao atsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay amen tamin'ny Jaona nahitany le fahitana any 70 tsy hoe am'izay Jaona mivavak'izay voomena le izy fa fomba vavaka sy fanomezana voninahitra an'Andriamanitra le ho anao aneny dera sy ny laza ny saotra sy ny voninahitra fa tamin'izy tamin'io efa nandray le voninahitra na aminaniny Daniel lazy hoe andray fahefana sy voninahitra ary fanjakana ianao azonao dia mivavaka izy eto fa ato amin'ny apokalypsa 12 nahitantsika le niaraka tamin'ny devoly izy niaraka tamin'ny 144 000 zay hitantsika amin'ny 14 1 à 4 ary reo zany le voalohany bokatra zay avy aty ambony tany tamin'ny Jesosy niakatra zany de Jesosy rely ny hita ny mpianatra hoe nentin-drahona fa tsy hitan'ny mpianatra ny akarany 144 000 fa na mpianatra fotsiny ny mpianatra hoe tamin'ny Jesosy nitsangana tamin'ny mato to be de be ny olona nitsangana tamin'ny maty mpianany azonao de niakatra fa tsy hitany zareo fa Jaona ndray nahita azy hoe ary reto la 144 000 voaloham-bokatra zay nke mahaeseka n'ty fanorona tsy fanorona moa zany fanorona enjana be mihitsy ty zavatra ty diso anao raha va puzzle ndresantsika n'ty hoe nga filosofa puzzle io de jerenao tsara zany ho jerentsika amin'izay le hoe any an-danitra tokoa ve ary le fanamasina tamin'ny Jesosy tonga tany azonao de nomeny ary ve apokalypsa 4 ty zany le toerana idiran'i Jesosy la hitany Daniel azao nahita takany zanak'olona ao izy tonga tany azonao ity le toerana ndiny toko fahefatra ndiny voalohany de ako na raha ohatra ka hitanao izy 1 à 5 ny soramandry fidirany any an-danitra n'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra io zavatra io toerana io fahitany Daniel ary hitany Jaona tsy hoe teo
tamin'ny jaona tena nosy patmo vo nisy io fefa nisy io fa nampisehoana ny jaona ao rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana mivotany an-danitra ary ilay fivoalohany izay fareko dia tahaka ny any trompetra ny teny tamiko hoe miakara ty dia asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy ratrizay ary niaraka tamin'izay dia voatsindry ny fanahy aho ary indro iza fiandrianana mipetraka tany an-danitra ary nisy anankiray mipetraka teo ambosy iza fiandrianana ary nytaren'ilay mipetraka dia tahaka ny vato jaspisy karniola ary avana mitarehany amiraly tany nanodidina azy nanodidina ny seza fiandrianana oka io le atao hoe fahagola ka tsika zao ary manodidina seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana 420 ary teo ambonina seza fiandrianana ireo dia nisy loha olona 420 nipetraka mitafy fitafiana fotsy sady ny satroka sady boninahitra volamena ary nisy elatra sy feo sykotrokorana nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana ary nisy jiro fito ny rery teo amin'ilao seza fiandrianana dia fanafiton'andriamanitra ireo oka ary ive jesosy io io le adresy atongavany eo amin'ilay ndininy fahadimy nahitana ny trasiny lay fanamasina zay nylazainy jesosy any amin'ny mateo azonao any amin'ny jaona toko fafito ndiny fito amin'ny telopolo sy valo amin'ny telopolo sy amin'ny telopolo mbola tsy omeny io raha tsy miditsy amin'ny voninahitso ty zany dia voalaza tsara mihitsy hoe mbola any le fanamasina zavatra efa vita io fa nasehony tamin'ny jaona hoe zao ny zavatra ndragnijeny ny fadimy na nisy ary nisy elatra sy feo ary kotokorona nyvoaka avy tamin'ny seza fiandrianana ary nisy jiro fitony rehetra teo alohan'ny seza fiandrianana dia fanafiton'andriamanitra ireo inona hoe fanafiton'andriamanitra ireo zay sironareo zay ndao ary de vaketsika zany hoe fanafiton'andriamanitra io ao any toko fadimy indray le izy de mbola eo ihany miverina le izy niditra teo jesosy niditra teo nitoerana io jesosy ama sady mpisorona be nosorona de ozy izy miandininy fa voalohany tandrina hatrany amin'ny fadimy amin'ny anarany jesosy ary hitako fa indro nisy boky voasoratra teo anatiny sy teo ivoany voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase fito teo an-tanaka vanany ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana ary hitako fa indro nisy anjelo mahery niantso tamin'ny feo mahery mafy hoe iza no mendrika anokatra ny boky sy amany tombo-kaseny ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambanin'ny tany na sokatra ny boky na nahajery azy ary nytomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika anokatra ny boky sy hijery azy ary ny anankiray tamin'ny loha olona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny liona avy amin'ny fireneny joda dia ny solofony davida no efa naharesy ka anokatra ny boky sy amany tombo-kaseny fito ary hitako fa indro teo avoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra ary teo avoan'ny loha olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono nanana tandroka fito sy maso fito dia fanahy fiton'andriamanitra ny iray na akany amin'ny tany rehetra oka io le fanamasina irahna ao any amin'ny tany rehetra fa tsy azo irahana io tsy azo omena io raha tsy hita aloha le olona afaka andray an'le boky misy tombo-kase ary lay fandraisana an'le boky misy tombo-kase de tsy maintsy manao sorona le olona koa satria tsy azo ekena mihitsy ny sorona any an-danitra fa tsy nainy jesosy de izy zany le hoe tahaka ny voavono de nomena azy le boky misy tombo-kase io no atao hoe apokalypsy ary ao anatin'io sekreany roma dragona bibidi ny lalam-pamonjena sy ny sisa de eo amin'le hoe nomena azy ny andininy fahenina nge vakio tsara de mpitandrina ndininy fahenina ary hitako fa indro teo avoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra ary teo avoan'ny loha olona de nisy zanak'ondry nitsangana tahaka nefa voavono nanana tandroka fito sy maso fito dia ny fanahy fiton'andriamanitra ny rahana akany amin'ny tany rehetra eo zany mbola tsy niditra tamin'ny voninany izy fa vo hirahana fa tsy maintsy miditra ny voninahitra izy ary alohan'le miditra voninahitra de tsy maintsy resy aloha ny dragona apokalypsa 12 de omena azy le boky azonao rehefa omena azy le boky de mipetraka amin'ny seza fiandrianana izy de omena azy amin'izay le faminaniny daniely le hoe omena fahanjakana voninahitra ary fanapahana
eo amin'ny andinin'ny fitsika zao fasivy fafalo indiny fafito ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanakavanan'ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana ary rehefa nandray ny boky izy ny zava-mananaina efatra sy ny lo olona 420 dia ny akohaka teo anatrehany zanak'ondry sady samy nanana ny lokanga sy lovivolamena feno didika azo manitra izy dia ny vavaka ataon'ny olona masina zany ary ny ira firambo avao izy ka nanao hoe ianao no mendrika haka ny boky sy amanotomboka seny fa voavony ianao ary ny rahanao no nanaovanao nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy ary nahita aho sady naharefa eo nanjely maro nanodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny lo olona ary nisany dia alinalina sy arivoarivo nanao tamin'ny feo mahery hoe ny zanak'ondry zay novonoana dia mendrika andray ny hery hery faharoa sy ny arena roa sy fahendrena fatelo sy faherezana efatra sy aja dimy sy voninahitra enina ary saotra niditra tamin'ny voninahina izy inona zavatra nitsanga taty ambany masoandro nandray batisa amin'ny fanamasina ny mpianatra asan'ny apôstôly toko fa roa azonao vakio toko faharoa asan'ny apôstôly toko faharoa asan'ny apôstôly toko faharoa indiny ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo asan'ny apôstôly toko faharoa indiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary noho tonga ny andro pentekosta dia teo amin'ny fitoerany ray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofoka ny anenika ilay trano miangonana ary nisy lehilahy maro nitarena afo ny seho taminy izay ny zarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany ary samy fen'ny fanamasina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanamasina azy eo le batisa ny fanamasina dia ozy izy rehefa nandray fanamasina avy zareo dia nitoroteny petera eo amin'ny toko fahatelo toko faharoa ka ny andininy faharoa amin'ny telopolo ka trany amin'ny enina amin'ny telopolo izany jesosy zany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izay rehetra ary efa nasandratry ny tanakavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'iray ny fanamasina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy fa tsy davida ny niakatra tany an-danitra fa hoy izy Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eto anakavanana eo an-tanako akavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoera-tongotrao ko aoko ho fantatry ny taranak'Israely rehetra maromarina fa iny Jesosy nombonareo tamin'ny azo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy manamafy le fanamasina anatin'ny petera fa efa niditra amin'ny voninahiny tompo sy Kristy izy amin'io andro azonao io zany mitateraka ny faminaniany Jesosy any amin'ny Jaona 7:37-38-39 tsy homena ny fanamasina ka tsy miditra amin'ny voninahiny any 33 io aorianany Jesosy any 33 izy niakatra amin'ny fotoana io le biby faefatra le matsiravina indrindra ny eo ary efa hipotra ilay mbola le tandroka folo fa rehefa kelikely dia potra le tandroka tandroka kely doboka le tandroka telo dia mipotra le tandroka kely le mahavalo azy azonareo izy izay zavatra zay no ma FM na tamin'ny 96 nahitan'io misy an'le resaka hoe fisoronana eto satria tsy voazavako sao le fisoronana anao fisoronana Jesosy araka ny fanao Melkizedeka fa aminaniny Davida mpaminany hoe ianao no mpisorona be tahaka ny fanao ny Melkizedeka azonao dia anao fisoronana izy inona le fisoronanao ny gentilisa ifona ho an'ny gentilisa izy mba ho tsisy tsonona jiosy na gentilisa satria en jeu contre ny tandroka kely ny gentilisa sy ny jiosy dia anao tahaka ny voavono izy ny ranona navotany andreo oloreo dia name fihevera amin'izay izy hoe rehefa tonga ny fanamasina dia mandehana amin'izay nareo any amin'ny hafa firenena ka tsy misy tsony ny famorana fa batisa ny atao azy vita zay fisoronana niditra tamin'ny voninahiny Jesosy mena batisa ny fanamasina ny mpianatra nahazo raha apôstôly rahalahy Benjamina tamin'ny février 96 nahazo ny mpino nahoana mbola tsy nahazo ny adventiste nefa tsy mena kisoa nahoana mahaolisy ny contre zany tamin'izany eny 96 ny am'fampiresaka zay sy mahaolisy ity rahalahy ny tena lalana dia niazy navoakany Bakatsika le bokiny le musicien tia ny tena lalana magicien tia ho tena olona very tena tady potra ny tia mba nohan'ny alika azonao baiboly ny etiko ny azy bokiny magicien Bakatsika miantso avelo dia izy niantso avelo tany anany izy hoe very le rety very le ty
teporofo 2013 fetiny raindelefarany ao amiko any gazety milazainy hoe 16 septembre raha tsy tateraka io za mpapresident io de mpaminany sandoka azonao raha tateraka io de mpaminany ka izay zavatra zay adingo kely to ambany lakaly zany a dia nanontany azy indre mandeha misy dikany ve zao rindrina lokony rindrinareo zao tapany manga tapany fotsy nitsika manga tanora teo zay misy dikany ino ny dikany io ino izy dikany io tsy lazaiko anao fa tsisy dikany lizy dia lasa am'izao lokona fotsy manga dolo lasa saina ny zareo lizy satria tako zany nahitany benjamin an'le lakile ny azy tao amin'ny bakatsika zany inge ny alan'le mpino rehetra tao taloha satria vao fitaky ny fanahany bakatsika ny pasterany zareo de lasa naminany lainga lasa président de tafina nefa batisa ny fanamasina na hoanany tsy nahazo batisa ny fanamasina ny tsipinakosoa ny antony faminan'iny eleny mety contradiran'io zavatra io tsy manaiky an'ity tsy manaiky an'io izy fa manaiky any fito mavalo manaiky tandroka kely eleny mety fa tsy malala ny suitiny zay izy fa tandroka kely fotsiny nanova sabatalado izy fa tsy malala n'le batisa ny fanamasina na contre batisa ny fanamasina ary atram'izao ozy izy eleny mety amin'ny bokony hery mifanandrana izy avakitsika ito hoe mbola tsy amin'ny voninahiny jesosy de aiza zany tandroka kely lasa miravoravo tanany le mpino zay koso fotsiny kosoariny creveta io io naseko ndraiky tamitsika nresaka voalohany teo io dady ny lalana fa maly zay natsony ny pasterany maîtrise en théologie mivoaka amin'ny universitaire adventiste tao Maurice Rola resaka tamiko de navoaka le batisa ny fanamasina sy jesosy mpisorona be fa saika rafitra ny totondry ny nareo eleny mety marina aminareo io fa diso amiko ny ana baiboly marina amiko fa diso aminareo azonao mbola tanora reny any Amerika zao le anankiray de mafantatra hoe vice président le fiangonany le ty nefa tsy fatany akory ny batisa ny fanamasina ho ahodiny rangaty daholo zany ny vahoaka rehetra ary sura fa le fampianarana zay hoetiny any andazo an'ilay zay zavatra izy de vao mainka anohatra n'le izy anohatra n'izay le zavatra nisy directeur any université adventiste teny sambaina ny resaka tamiko foifoy solasola zay izy tany amin'ny garage tany amin'ny tomobily zay ny fanena miprésenteko tamin'io de zay taizanaizana am'zany zao fotsiny ao monsieur le directeur ieto any aminareo any université eo amin'ny 4e année olona efa matanjaka raha baiboly zay de azavaiko amin'io de asaiko potehany de za iaro an'io de anazavany anareo de potehako de izy ça vaut pas la peine tsisy anova tsy fantatro na le hoe matahotra izy de zao 4e année kosa nge fa olo dehibe ho ahy efa manam-pinoana ça vaut pas la peine frère Benjamin azonao zay zavatra zay hoetiko eto ny boky ny soratany eleny hoety tany amin'ny 1700 1800 tany hoany de ampidatsika na marina na tsy mamaraparana kely tsika diako na rina misy zavatra hitanao ve ao ambadimbadika ao noho izany zany a ilaina le mamantatra fantaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara diako na rina mamaratsika maraparana n'le isika ray amazany apôstoly ny olona zao aty amin'ny faritra be de be mantsy zao ny aty ataontsika hoe eto a Moramanga eto a Maivatanana Marovoay fianaratsoa ary ny akamaroan'le mpianona zao fandarana zao de mpitondra fivavahana sy olona ambony ao anatiny tontolo mpivavahana intérêt ho anazy ve nitondra n'le fampianarana zao satria nenonao izy de hoe hoetiko eo amin'ny retsy ny fampianarana mba hisokatra ny saina mety eritrehitra ndray zao hoe hoetiny ao am-piangonana ny zavatra ny anarana teto inona ny mety tokony ho toro hevitra mba hampiorona tsara ny olona manaraka nyty fandarana sa mahafantatra ny ambopo mitondra fivavahana ny ambopo sy ny ambombola azonao ny vola ny tena tahorany mpitondra fivavahana satria entrepreneur anankiray izy misy ola be dehibe ao ary ny tambony asa ny velomana za resy lahatra hoe raha ampianariny io na de somary misandoka kely ary izy hoe ny vanginy fanamasina
azonao no problème sititra any amin'ny tsy manitsaka platy bandy a anao i papa de ataovy fa adininy tompo amin'io anao azonao satria le vokatra ny andrasana ny foiben'ny paster io nge ataotsika hoe any Maivatanana na ataotsika hoe any Moromanga na ataotsika hoe any atsika any Fenirivest na Tamatavy ny foiben'io nge tena lava o daholy tonga de roany ianao raha vao miditra amin'io indray mandenga nahitan'izy ty hoe fagagana fanasitranana de metsitra tanana amin'ny marary de sitrana natsony dadane le pasterany azonao ty zanako ty ozy nametra tanana amin'ny marary de sitrana de netiko tao le témoignage a ity tompoko le sitrana tena nasava le sitrana appendicite tam'izay nanjavona le appendicite en plein crise nametra tany sitrana de ozy lay paster fana mahamitaka zany azonao de volo mahavitan'zany de hoe fa nga Jesosy tompony sabata tsy mahavity e azonao fa maninona foana de volo no asandratrareo fa maninona tsy Jesosy no resahany mity izy mity azonao de rehefa hoe avoay koa sary neny tam'zany zany avoay raha nga Jesosy a raha manana ianao dadala zao pasteranao asaovy manao an'zany famantaraka zay midro zany tsy raisiny dadana lahatra izy iala on'le fiangonany ve le pastera efa voapitaka ny vy mamay courageux paster raha ohatra tatsika hoe ara-pilazantsara na Jesosy mamonjy na adventiste na courageux raha maopera ray miala ao kanefa ho famonjena azy iny satria mafimafy kokoa nge ny tsarana ny mpampianatra no mpianatra ohatriny hoe ny fialana tamin'ny fivavahana kristianina satria fa tao dadany dadabe efa sarotra nefa tsy fantatro ny tena marina ao anatin'le fivavahana misy anao nisy ny dadabe anao tsy fantatro no izao zavatra resatsika zao ty nge vao atsasakadiny fotsiny io la mianao ty de misokatra ny sainy na de mbola sy fantatra romano de mangetaeta sinoanan'io izy apio fa tsy misy reharehatsika io fa zavatra resatsika io baiboly ny dinina taria amin'ny fanamasina provony zany gne tato ny tontolon'ny sabatista zay tao alohako ny tsitako fa zany nahazo batisa fanamasina février 96 izay zavatra inconnu iny moa filazany tsy mbola fantatra tsy misy mahalala impossible efa mifampiresaka tao am'le tolalahako le mpitoraka lamalajana be rebarebe le be volombava reto fa mifandiso ny hoe Jesosy avy amin'ny taranaka Joda tsy fantatra ry zareo fa averiny fa taranaka Arona azonao nefa i Arona tsy afaka ho mpanjaka fa tsy maintsy avy amin'ny Joda sarotra ary miamafy ny andiny satanan'ny olona am'le hoe voapetaky ny vy mamay miamafy io na de efa fantatry ny olona ty fito mavaly ty de mbola miamafy na efa mpaminany sandoka zao azy mitsangany ery aloha ry mampianatra moramora kokoa ny andehanany amin'ny lalan'ny fahaveresana satria fantatro zao fa mpaminany sandoka dia overy raha ny amin'ny apocalypse 19 sy ny 18 ny jerena azonao sy ny any amin'ny 20 manana anjara any amin'ny farimy rehetrafo ny mpaminany sandoka azonao ka izay zavatra hoe tsotsotra kely ny zavatra resantsika teo fa kosa afaka mijerytsika an'lay amin'ny 28 lagana fa fitsika 28 kapitso amin'ny 28 na 29 ilay fampitahana ny boky ny Elenote sy ny boky sasany afahantsika mijery ny amin'ny zavatra rehetra tokony fantatry ny olona sanatriny zany mpitandrina sanatriny zany eo an'ny mpiaino hoe misy fankalana azonao tsisy esprit an'zany atya fa ny baiboly napetraka indraindray ny tenin'ny baiboly mahery ary sarotra ny manazava azy ka rehefa manazava de ohatrany hoe manaratsy zay nitondrana an'le boky katesisy teo zay nitondrana ny sasany mba hoe izy mihitsy ny milazan'le izy fa tsy izahay fa zay de mamaky fotsiny fa raha ny aminay kosa de rehefa zay voasoratra de voasoratra enga ny ty voasoratra anatin'ny baiboly ty hanazava ny sainao ary fanan'Andriamanitra hanokatra ny sainao afantaranao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy zay manao hoe tombokotomboky niditra ny fanjakana anao fa zay rehetra manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra izao fandarana Armageddon zao dia fitaovana anankiray fotsiny eo ampelantanan'Andriamanitra atongavana zany eo aminao fa ny fanapa-kevitrao dia eto ao amin'i Jesosy
manolora tena fa marina ny faminaniana sy ny famoakevitry ny faminaniana fa ity anankiray faran'ity le 7 no any mifandringanana ary ny teo ihany no miverina fa ny vanim-potoana no samihafa. Ny acteur no samihafa fa ny objectif na ny devoly na ny an'Andriamanitra dia samy hitondra olona any am'izay misy azy. Ny devoly any mifarimy rehetra afo ary ny amin'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay tsy maintsy manatsafidy ny olona. Ny tsy manatsafidy dia very amin'ny tsy fahalalana, very amin'ny tsy finoana. Ny olona mino fa sainga mino lainga dia very. Ny olona mino sy mankatony didiny ka mandray ny fanahy masina ao anatin'le fiangonana no atao hoe vady ampiakarina. Le nilazaina any amin'ny 19 Apokalipsy hoe sambatra zay manana anjara amin'ny fanasana ny fampakaram-batiny zanak'ondry. Fa izany dia teny marin'Andriamanitra eo ambaravarana zany. Raha tsy hafainganana zany ozy ny tompo dia tsisy olona hovonjeny fa nohony amin'ny olona marina dia afoezana ny zavatra rehetra. Efa ao anatin'ny toe-javatra misy tsika zay tokony hanafoezana azy amin'ny mampanokon''Andriamanitra ny tenenako an'izany. Eo amin'ny vanim-potoana mahavaivay sy mampiherikerika ny olona ny fampidirana mariazy ara-panjakana sy ara-pivavahana ka masiny mpitondra fivavahana mariazy mitovy fitaovam-pananahana ny miakatra eo ny lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy. Izao tsika miresaka izao. Ary ny fitaka dia tsy fantatry ny olona zay tsy mahalala. Raha miakatra amin'ny tribonaly ianao, manana fero amin'ny tribonaly, perte anao raha tsy mahalala lalàna. Fa na mpanera-kely na mpamafa-trano izay ohatra ny fanerasera amin'ny lalàna mandrakariva dia afaka ndresy lahatra anao ny tsy fahaizanao lalàna. Fa raha mahay lalàna sy ny fombafomba amin'ny tribonaly ianao dia afaka mandeha araky ny lalàna ainao iny. Perte anao raha diso hevitra ianao raha tsy mahalala ny sohotra masina. Fa be dia be ny pastera kely sy ny karazany itsy. Tsy fantatrao iza ny mpaminany sandoka, iza ny apôstôly sandoka, inona ny didy, inona ny rava, inona ny tsy rava, inona ny tena fanahy masina, inona ny fanahy sandoka. Noho izany aza izao fitsanganana izao dia voninahitra Andriamanitra rery ihany. Sanatria misy reharehanay mpiasa zay, ny mpiasa tsy afaka mirehare, ny mpanompo tsy afaka mirehare, fa ny tompony Jesosy ny tompoko no asandratro mba ho fantatrao ny sitrapony, mba ho tonga aminao le mihavana faingana amin'izay manana ady aminao. Ianao zany manana ady amin'Andriamanitra mihavana faingana. Raiso Jesosy mpanalalana, tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana dia mibebay ianao lavo ny fahotana, ny fampianaran-diso, ny fanahany ty be 7 ty dia raiso Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Tianao Jesosy. Amagana ny fotoana mivavaka tsika, ivavaka zany ako. Andriamanitra rainay masina velona mandrakizay ny an-danitra. Ianao ny aviany zavatra rehetra ary manambara ny zavatra rehetra mialohany izay atongavany ary manambara ny zavatra efa lasa amin'ny fotoanany. Misy andrata amin'ny voninahitra ao. Fa ianao le atao Jehovah Andriamanitra, ianao le atao hoe Andriamanitra tsy to, ianao le antsoina hoe fahagola, ianao le atao hoe rainy, ianao le atao hoe Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba. Ray ihany ny fiantso, ray ihany ianao. Tsy misy Andriamanitra hafa fa tsy ianao. Ianao le atao hoe Andriamanitra be famindrapo, fiantrana ka mamela heloka amin'ny taranaka arivo mandimby ho an'izay tianao sy miala amin'ny fahotany ka mitandrina ny didinao. Tompo, izany fahatsara-panahanao zany ny angatahako aminao androany amin'izay nieny teo mba raha kofiny zany famindrapo lehibe. Tsy hita lany zany fa na dia tahaka ny avony lanitra sy ny tany ary ny fisarahany mpanota aminao dia ny tananao tsy fo fa mahavonjy ary ny ranao Jesosy mahery ana hamela heloka ny olona ty ambany masoandro. Ka na miray mpianakaviana lehilahy rehetra zany hatramin'ny renim-pianakaviana ny vehivavy rehetra tompo izay miandrandra famonjena ao anatin'ny miady saina ny amin'ny te handeha amin'ny marina sy ny matahotra, ny amin'ny tanora, ny amin'ny mpitondra fanjakana na amin'ny mpanan-karena na ny manitra. Tompo, atohitra ao anatrehanao zany na ny lavitra na ny akaiky na ny atsimo na avaratra na ny refana tsy nanana. Andriamanitra ny firenena rehetra avy amin'ny teny avy amin'ny foko-pirenena samihafa fiteny. Ianao Jehovah o ary niseho tamin'ny alalan'i Jesosy tompo amin'izao fampianarana izao izay mandray anao ho tompo sy mpamonjy dia mangataka ny fahalebiazana raiso izy tompo. Feno ny herin'ny fahamelan-keloka ho sambatra izay voavela heloka ho ianao izay tsy sainao ny fahotany. Feno izany izy tompo dia mangataka ny fanamasinao. Amangy azy
andresy lahatra azy ampiaky ny fahotany ary andraisany anao ho tompo sy mpamonjy ny fiaina manokana ary nyfandarana ara-makedona na eto ny lavitra na tokaikina ny lavitra ta io tompo ho zaka ny mpiaino ho famonjena azy hitondra soa am'izay toerana enona azy amitokantrano tsirairay avy ho tonga ho amin'ny mazava ary mazava iazava ary ho maro no vonjena amin'ny alalan'ny finonan Jesosy sy ny batisa ny rano ary anao le mpanabatisan'ny fanamasina sotra ray fa amin'ny anaranao Jesosy nompisany vavaka izany ny devoly fahavalo zay mampiasa ny heriny amin'ny sikidy amin'ny fanahy maloto amin'ny anjely ny devolitra fatorana amin'ny rahan'i Jesosy reny zay manatraba mason'olo boretina amin'ny rahan'i Jesosy rohana mivoaka tsy manakea tsy manam-pahefana dediko amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra vela rohana ny amin'ny lavaka tsisy zava-many mivoaka ho amin'ny olona voaka fanamana jamba sy mampavesatra ny aretiko miala ny fanahy ratsy miafina anatin'ny tsinay rehetrarehetrany anatin'ny sofiny rohana amin'ny anaran'i Jesosy tompo ravaravatozy toroko amin'ny anaran'i Jesosy fiadina rehetra voaforona amelezana rava tsy ambininy zany verina ny amizena andefatsiny amin'ny lavaka maizina tsisy zava-mananaina fa ny anaranao Jesosy tompo de ho famelan-keloka sy ho famonjena ho an'ny olona maro sotra ray anao dera sy ny laza sotra sy ny voninahitra ho anay kosa ny fiadananao avo indrindra alleloia amen niaraka tamintsika teto dia mpitanjana misaotra ray aman-dreny apôstôly mankasitraka indrindra manao velomanao ray aman-dreny apôstôly a manao veloma ampiaino ihany niaraka teto koa diakonarina soavatsara amin'ny Kristy Jesosy any mpiangonana mpanomponareo apôstôly Benjamina teto soavatsara veloma tompoko